eny ary itsika ao amin'ny fianonan'ny afatra ny tompo indray amin'ny tian'io ty avy hatranintsika dia hamaky teny aloha afahantsika manomboka ao anatin'izany. Timoty faharoa no vakitsika. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Ny anaran'i Jesosy tompony hamakeko ny teny. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy ho satromboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Dia mbola hijery anankiray indray tsika ao amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra. Petera voalohany toko fahaefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny hamakeko ny teny. Ry mahalala, aza gaga noho ny amin'ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapahan-toetra, ary aza atao mahagaga manjo anareo izany, fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Amen. Androantsika dia hifampizara, hifampiresakitsika mahakasika ny atao hoe miaramila tsara ny Kristy. Ny miaramila tsara ny Kristy dia tsy mitovy amin'ny miaramila aty amin'izao tontolo izao izay manao izay tiany. Ohatra hoe te hanao asa tsara izy dia manao asa tsara rehefa misy sefo dia mody manao tsara, fa rehefa tsy sefo dia mipetrapetraka matoritory. Asa raha mahitsika le amin'ny film ireny fa misy ny sasany manao mission dia sasany mijanona ao an-dakazerina, fa le mijanona ao an-dakazerina manao jeu fotsiny ataon'zareo raha manao jeu tsy fankahitana. Misy mandefa appel fa tsisy mandray le appel fa aloha zandralahy mijery baolina be dia be ny zavatra atao miaramila ity amin'izao tontolo izao. Fa ny miaramila tsara ny Kristy dia hozy izy ny teny vakitsika teo dia tsy maningo tena amin'ny raharaha izao fiainana izao. Inona moa ny ataon'ny miaramila? Ny ataon'ny miaramila dia miady. Miady ny ataon'ny miaramila. Ny ataon'ny mpianatra dia mianatra. Ny ataon'ny mpiasa dia miasa. Ny zavatra hitantsika nefa eto amin'ny fiarahamonina dia ny mahafinaritra amin'ilay mpianatra, miampiorakoraka ny zareo dia le hoe tsy mianatra tsika amin'ny latsinay. Tsy miasa amin'ny mpiasa fa andraisana karama ilay izy. Zany zavatra izany no mahafaly ny olona eto amin'ity fiainana ity. Fa isika miaramila tsara ny Kristy dia natao mihitsy tsika hiady. Zay ny antony vaky tenintsika teo tamin'ny Petera voalohany teo hoe aza gaga hozy izy. Satria ny raintsika dia Jehovah mpiady mahery. Io Jehovah mpiady mahery io ny raintsika dia isika zanany ihany koa dia miady. Mpiady ihany koa isika. Tsy hoe miady fotsiny fa mpiady. Mpiady no ny antsoina antsika. Miaramila manafika. Zay ny toerana misy antsika. Raha hitoy amin'ny resakitsika dia hoe fa maninona moa zany no miady? Zany manko dia hitezana ny ankizy foana. Aza miady, mipetra tsara, endry tsara. Dia raha hoe raha miady io zany dia maditra sa hoe ahoana sa hoe inona zany mahatonga an'ilay ady. Fa maninona raha mipetraka tsara? Tsy afaka mipetraka tsara tsika fa tsy maintsy misy ady, satria isika dia tsy mitovy amin'izao tontolo izao.
isika dia efa olona na lan'Andriamanitra tao anatin'ny aizina dia nafindrany amin'ny fahazavany mahagaga. Dia isika izay nafindrany ao amin'ny fahazavany mahagaga io dia tafahala tao amin'izao tontolo izao. Rehefa tafahala tao amin'izao tontolo izao isika dia lasa halan'izao tontolo izao. Lasa tsy mety amin'izao tontolo izao ny fiainantsika. Lasa tsy mahafinaritra n'izao tontolo izao na mijery antsika azy. Ino ndray? Ino ilay ohatran'izao? Masina be. Tsy azo vanaovana négociation mihitsy fa tena mandreraka na mijery azy ary. Ino ndray ny ianao? Tsisy. Voakitaba indray antsika androany, tsy mety indray nikajy androany fa tonga indray ny ianao. Zany ny fijerin'ny olona antsika rehefa mahita antsika izy. Dia normal be, lasa misy ady. Na tiatsika na tsy tiatsika zany dia tsy maintsy miady isika satria izay ny lalàna hoe ao amin'ny lalana tokony ho izy ny misy atsika. Rehefa mandeha amin'ny lalana tokony ho izy tsika ka tafahala amin'izao tontolo izao dia lasa misy ady. Fa rehefa miraitsi-kombakomba, rehefa mitady marimaritra iraisana, rehefa manao zay tsy ampiady dia lasa milamindamina eny, lasa mipetrapetraka eny. Dia tokony ho gaga zany tsika raha ohatra ka tsisy ady amin'ny fiainantsika. Tokony ho gaga tsika raha ohatra ka ny fanompoantsika an'Andriamanitra dia ohatry ny milamindamina fotsiny, ohatry ny vitavita ho azy, ohatry ny namonjy fitaovam-bavaka dia amin'ny lahady indray amin'ny firy moa? Ay, amin'ny sivy. Ay, mbola misy anakay amin'ny valo. Ok, tonga indray. Mirava avy aty am-piangonana dia mahafinaritra be ilay tao am-piangonana iny amin'ny lahady indray zany. Ay, mbola misy kay amin'ny larobia indray. Dia ohatran'izay foana tokony ho gaga tsika raha ohatra ka mandeha amin'izao tontolo izao tsika, manao miaina eto amin'izao tontolo izao tsika, kanefa tsy mahita olana mihitsy, tsy mahita zavatra manelingelina mihitsy. Tokony ho gaga hoe mitovy ary hoe tsika izany sa ahoana. Jerevy tsara fa reny Biblia mifampihaza ireny tsy mbola nisy mihitsy hoe voay ny aza voay zany, hoe voay samy voay mifampihinana. Efa maty efa ela be nga io voay io zay vao hohaniny namana. Fa raha mbola voay samy velona zao tsisy mifampihinana zany. Fa raha misy omby mandala ao anatin'io rano io, tokony ho gaga le omby raha hoe fa ahoana ary zany tao tsy nohaniny zalahy indray. Fa ahoana? Sa hoe voky ry zareo sa ahoana? Fa ny voay tsy malala voky zany fa rapany dia aprimo dia rehefa noana izy dia sokafany indray. Fetsifetsy be reny voay ireny. Ny liona tsisy mifampihaza zany ny samy liona fa matoa izy mihaza biby hafa dia tsy biby mitovy aminy zay. Dia tahaka izany ihany koa tsika zanak'Andriamanitra. Isika zanak'Andriamanitra dia tena tsy amelany izao tontolo izao zany. Ary ilay tsy tena hoe izao tontolo izao loatra, fa ilay ao ambadika izao tontolo izao dia ilay andrinana izao tontolo izao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mahonona tena ka miambena hozy izy fa ny devoly fahavalonareo dia mierina tahaka ny liona mitady izay harapany. Mitady mandrakariva ny devoly fahavalontsika mba andrapahana atsika, mba hamelezana atsika, hatonga atsika hitovy amin'izao tontolo izao. Rehefa mitovy amin'izao tontolo izao isika dia efa manomboka resy izay tsika. Rehefa tsy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny lalantsika dia resy tsika izay. Rehefa tsy mandeha amin'izay tian'Andriamanitra andehanantsika isika fa manomboka mandeha ho azy ny fiainantsika dia efa manomboka resy tsika izay. Fa isika tena natao hiady, ny ady tsara mandrakariva. Hiady mandrakariva no ny antsoina antsika. Inona daholo moa zany ady zany? Ny ady izay atrehantsika dia misy karazany anankiroa. Ny ady voalohany dia ny ady amin'ny tenantsika. Ny ady amin'ny tenantsika no ady voalohany indrindra. Ary ny ady faharoa dia ady ivelany, ety ivelany. Ady anatiny zany le ady amin'ny tena, dia izay ivelan'ilay ady amin'ny tena dia ady ivelany. Ohatrany ahoana moa zany ady anatiny zany? Dia hoy izy hoe ady amin'ny tena. Ty tenantsika ty hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe
nofo manohatra ny fanahy ary mifanohatra izy roa mba tsy hataterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa mifanohatra izany ny nofontsika sy ny fanahintsika dia miteraka inona? Miteraka ady ao anatintsika ao zany. Ny nofontsika tsy te hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy tian'izany hoe mivavaka alohan'ny atory zany izy. Tsy tian'izany hoe mamonjy fotoam-bavaka amin'ny andro atoandro be amin'ny 12 sy fefany zany. Ohatrany tsy mety amin'izany fifadikana alim-bavaka zany moa dia vao mety tena bavaka tendrombohitra fangaha izy io tsy mety raha tsy makany. Mahita problème foana tsika amin'ity nofontsika ity. Miezaka foana io nofontsika io ahatonga antsika tsy hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ilay ady anatiny. Ahatonga antsika tsy hivoatra. Ahatonga antsika tsy hanao izay tokony ataontsika. Dia miezaka ity nofontsika ity hisarika antsika foana. Aza miaino an'izany toriteny izany mahatoria. Mampatory anie izao andro izao e. Sady atoandro be no sady noana no. Miezaka foana izy. Miezaka foana. Fa tsika tena mila manohatra. Samy mifanohatra izy roa. Dia anjarantsika zany no misafidy ao. Eo amin'izay zany tsika manomboka mandray mesura hoe raha ohatra ka ady amin'ny tenantsika ilay izy dia ahoana ary zany ny fomba hiadivantsika amin'ny tenantsika. Raha ohatra ka ady amin'ny tena ilay izy dia ahoana amin'izay zany ny fitaovam-piadiana hoe tsika mandresy an'izany ady amin'ny tenantsika zany. Isika dia nomena fanahy mahery. Nomena ny fanahy masina isika. Mila ampiasaintsika izany fitaovana izany. Mifanohatra izy roa dikan'izay izay avelantsika hanapaka izay no mandresy. Iza no avelantsika hanapaka? Nofontsika ve? Rehefa avelantsika manapaka ny nofontsika dia resy ny fanahintsika. Fa rehefa avelantsika hanapaka ny fanahintsika dia resy ny nofontsika. Dia rehefa mandresy ny fanahintsika dia resitsika ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Resitsika ny zavatra ohatra hoe fimenomenomana, ohatra hoe fitenitenenana foana, ohatra hoe zavatra ohatra izany manko no ady amin'ny tena zao zany. Zany fimenomenomana sy inona koa moa izy teo fitenenan-dratsy. Misy na dia efa nateraka indray raha fa mbola mahavita amin'ny tenin-dratsy rehefa sendra zavatra tampoka tsy hampozina sy ny karazany. Rehefa tezitra tena mahavita zavatra tsy eritreretinao dia rehefa tsy ilay fanahy masina no avela hanapaka n'ity nofontsika ity. Dia rehefa ilay nofo tsy avela ho tapahan'ny fanahy masina dia tsy tanteraka ilay fandresen'ny fanahy masina. Fa avela misy ny fanahy masina hanapaka ary avela ny nofo ho tapahan'ny fanahy masina. Tahaka izany ny resaka Kaina sy Andriamanitra. Rehefa nifampiresaka izy dia hozy izy Andriamanitra tamin'ny Kaina hoe ory Kaina ô, inona ty milongolongo be ty? Fa inona ty mahatezitra anao ty? Aza avela hanapaka eo amin'ny baravaran'ny fonao ny fahatezerana. Fa ianao ange natao hanapaka azy fa tsy izy ny hanapaka anao e. Inona ny rarahiko an'izany? Hozy izy Kaina. Zay ataony ao e. Fa inona tokoa? Rehefa nanapaka ny nofo dia nitatra. Ny filana rehefa torotorona dia miteraka inona? Miteraka ota. Rehefa tonga ota amin'izay tao anatin'ny Kaina ilay izy dia tondra tamin'ny famononany Abela izany. Fa tonga avantsika amin'ny fahotana tsisy hoe tonga dia prapapapapa nanota be ilay rangary. Tsisy zanak'Andriamanitra manao an'izany. Fa misy zavatra mikikitsy moramora. Dia io zavatra fanangolena izay ataon'ny devoly io dia rehefa tsy avelantsika ny fanahy masina hanapaka ny nofontsika dia mihitatra foana ilay fanangolena. Lasa tsy fanangolena tsy fa manomboka fikekerana indray. Dia rehefa tsy voakaikitra amin'ilay kikisana moramora zao dia lasa mandrapaka be amin'izay ilay liona. Dia eo amin'izay lasa tonga amina zavatra tsy hampozina amin'izay hoe oay, zany vai tsy nampoziko mihitsy. Satria misy zavatra mitarika tsikelikely. Fa isika
tena nataon'Andriamanitra sika hiady mandrakariva. Tokony ho tonga saintsika zany raha ohatra ka hoe androany tena lamina be. Inona ny dikan'le milamina be aloha? Nandresy ve zany sa hoe tsy niady mihitsy? Fa tsy nilamina be zany raha ohatra hoe tsy niady mihitsy fa tena hoe nandeha ho azy be le fiainana. Fa isika androany tena isika ao anatin'ny fiainantsika vao mifoha maraintsika dia tena mampatsiaro an'le tenin'i Jesosy zay hoe izay mahafoy ny aina ozy izy no mahazo an'izany. Fa izay mihazona ny aina no avery izany. Tena hoe ny fiarahana amin'i Jesosy tena misy fifikirana foana, misy fihazonana foana. Tsisy an'izany hoe miaraka amin'i Jesosy mandeha tsy voizina ohatra ny lakan-jejo. Tsisy an'izany ny fiarahana amin'i Jesosy. Tsisy an'izany lakan-jejo zany ka hoe andeha tsy voizina. Fa tena ady foana ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Dia rehefa miady tsika dia mandresy. Rehefa tsy miady tsika dia resy. Zay zany ny zavatra hoentintsika raha mametraka mozana zany tsika eo amin'ny fiainantsika dia hoe mandresy avy androany sa resy. Dia tonga dia nahitana azy voalohany niady avy androany. Dia rehefa niady androany dia hitako azy hoe nandresy sa resy. Fa isika tena raha vao tsy mametraka an'izany tsika eo amin'ny fiainantsika dia izay anaovany ity nofontsika ity atsika. Dia mahita an'izany hoe zanak'Andriamanitra reraka lava, tsy mahita voninahitr'Andriamanitra mihitsy. Satria any anatin'ny ady angeny hitantsika an'izany voninahitr'Andriamanitra zany. Fa tsy ao anatin'le mihinana lasopy mipetraka tsara, jery télé. Tsy ao anatin'izany hitantsika voninahitr'Andriamanitra. Fa ao anatin'le isika manao zavatra izay asain'Andriamanitra ataontsika. Ao tsika no mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Jerevy tsara ry Daniel rehefa natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona izy, melohan'izay niady ange izy. Niady izy ho fijoroana fa ny Andriamanitra dia mahavonjy azy amin'ny lavaky ny liona. Ka na hamonjy anay na tsy hamonjy anay ny Andriamanitra hozy izy Sadraka sy Mesaka ry Abednego ihany koa teo anoloan'ny laforo mirehatra. Dia izay tsy andohalika amin'ny Andriamanitra ao mihitsy. Dia rehefa niady ohatran'izay ireo rahalahy ireo dia tamin'ny alalan'izay nahitan zareo ny voninahitr'Andriamanitra. Lasa tsy nohan'ny liona Daniel ary lasa tsy mahay ny afo Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Zany hoe tao anatin'ny fijoroany zareo tao amin'ny ady izay natrehany no nahitany an'izany. Fa raha tsy nijoro zareo raha ohatra hoe lamindamina teny foana amin'ny fiainany zareo dia anganongano fotsiny fahenony ry Nebokadnezara zany hoe ny Andriamanitra n'Israely ny Andriamanitra mahery be. Zany Andriamanitra n'Israely zany ho ny taloha nampisava ny ranomasina mena hono zany. Fa ankehitriny tsy hitan'zareo raha ohatra ka tsy nijoro Daniel. Ny ankehitriny tsy hitan'zareo raha ohatra ka tsy nijoro Sadraka sy Mesaka ry Abednego teo anoloan'ny laforo mirehatra. Dia nahita amin'izay ny fahavalo hoe tena enjany reto. Dia ny fahavalo rehetrarehetra, ny fahavalon'ny Daniel rehetrarehetra lasa natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona. Izay ny fandresen'i Daniel. Daniel tsy nampiasa sabatra, tsy nampiasa tsipika, tsy nampiasa ninina. Fa inona nampiasain'i Daniel? Finoana nampiasainy. Ady amin'ny finoana nampiasain'i Daniel dia nandresy izy. Nandresy ny fahavalo. Ny fahavalo indray solon'ny toerana. Fa raha ohatra ka tsy mampiasa ady tsara ny finoana zany dia mety tsika indray eo amin'ny toeranan'ilay fahavalo. Tady maromarotry iraisana hoe oka ihany raha alao raha andohalika fa tsy valida. Dia avy eo nandohalika dia tsy fantatra indray izay zavatra mitranga dia farany latsaka any amin'ny lavaky ny liona ihany. Fa isika tena nataontsika hipetraka amin'ny antom-pisitsika. Iverintsika amin'ilay vaky teny teo hoe ny miaramila manafika tsy maningo tena amin'izao raharahanyizao fiainan'izao. Fa inona mampifaly an'ilay niantso azy? Inona zany misy ao antsika miaramila? Mampifaly an'ilay niantso antsika
isanandro sanandrotsika dia mila mihevitra n'izany foana nafaly an' Jesosy ve fiainako androany sa ohatra ny atonontonony sa mampalahelo sa ahoana ny fiainako. Mila manao izay hahafaly an'ilay ny antso atsika foana isika. Mila manao izay hahafaly an'ilay ny fidy atsika foana isika. Raha hitontsika amin'ilay resaka ady teo dia hoy isika hoe ny ady anatiny dia ady amin'ny tena. Dia ny entintsika mandresy ny tenantsika dia avelantsika ny fanahy masina anapaka n'ity tenantsika ity. Ny famelantsika ny fanahy masina anapaka ny fiainantsika. Dia izay ny entintsika mandresy amin'ny alalan'izany ady amin'ny tena izany. Ny ady faharoa indray dia ady ivelany. Ny ady ivelany dia ny devoly no manipule an'izany zavatra izany. Ny devoly no miorganize an'ilay izy. Izany hoe ny devoly tsy tonga dia miady mivatana amintsika. Tsy nomen'Andriamanitra accès amin'izay aloha ny devoly hoe tena iny nga devoly dia tonga dia andao ary rasa. Tsy izay no fiadivantsika amin'ny devoly. Fa ny devoly mampiasa zavatra izy. Mampiasa karazan zavatra manodidina antsika izy. Hoentina hamelezana antsika. Ohatra hoe manana sofintsika dia mampiasa zavatra izy. Hiditra amin'ity sofintsika ity. Dia rehefa tafiditra amin'ny sofintsika io ilay izy dia mitondra tahotra any anatintsika any. Misy karazana information, misy karazana vaovao maro isan-karazany izay mitondra tahotra any anatintsika any. Mitondra tsy finoana, mitondra fisalasalana, mitondra fiemorana. Izany zavatra izany alefa ny Satana. Ohatran'ilay resaka Daniel teo izao ampiasain'ny devoly mihitsy ny olona rehetrarehetra manodidina ny Daniel anangana zavatra hoentina manohatra ny Daniel satria Daniel dia manompo an'izany Jehova izany. Dia mba ahafahantsika manohatra ny Daniel amin'ny fivavahana io satria Daniel tena masina be. Tsy azo anaovana kolikoly Daniel, tsy azo anaovana négociation ana zavatra masisiso Daniel. Fa Daniel masina be iny, matotra be iny. Inona ny amelezantsika iny? Iny tsy mety tara iny mamonjy fotoana, iny tsy mety ohatr'izao iny. Any amin'ilay fivavahany ny amelezana azy. Any ny devoly no manipule zavatra hoentina amelezana ny Daniel. Alefa ny mpanjaka amin'izay ny taratasy. Tondra ny didy hoe zao manomboka izao tsy mahazo mivavaka amin'izaniza intsony fa amin'ny mpanjaka irery ihany. Dia ny olona rehetrarehetra asaina mandohalika eo amin'ny mpanjaka daholo hivavaka. Fa rehefa nampanatsony Daniel manoloana izany ady anatrehany izany nijoro izy. Dia teo amin'izay fijoroana izay araka ilay nresantsika teo dia tafavoaka mpandresy izy satria ny ady izay nataony Daniel dia ilay resaka ady ivelany indray izany dia resaka fitondran-tena. Fitondran-tena no entiny nanohatra. Ilay aditsika hozy isika tsy resaka mampiasa basy, tsy resaka mampiasa tanky, tsy mampiasa inona daholo ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra, grenade, inona. Tsy izany no fitaovam-piadiana izay ampiasaintsika. Fa ny fitaovam-piadiana izay hoentintsika mandresy ny ady ivelany. Voalohany indrindra dia ny fitondran-tenantsika. Ny fitondran-tenantsika no hoentintsika mandresy an'izany. Jesosy dia niteny hoe any amin'ny Mateo 10:7-10 dia niteny izy hoe izaho maniraka anareo eto amin'izao tontolo izao izy dia izao endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Ohatrany ahoana izany menarana izany? Ny menarana zavatra miafinafina izany. Tsy hitanao hoe iny menarana eny an-tsena na hoe hitanao tampoka eny ankalamanjana eny fa zavatra miafinafina. Na mihaza ary izy tena tsy manao zavatra direct be izany fa mbola savaranandy be sy tena mbola miolakolana be mihitsy. Izy tsy manao attaque direct izany fa tena any izy. Raha ohatra izy zao anentsika zavatra aty dia tena aty mihitsy aloha izy dia manodidina. Any izy dia manarinaridia any izy dia andrasany variana amin'izay zay tsy anarany amin'izay ilay zavatra zay.
dia izy ihany koa tsy manaikitra zavatra tsy hohaniny zany raha tsy tena hoe zavatra efa tena tsy azo ny elana mihitsy izy zay vao hoe nanaikitra zavatra tsy fihinany na ohatra zany fa manana tanjona foana izy matoa izy mihodihody eo tak zany ny mena rano dia jerevantsika tsara le fomba fiadiny Daniel rehefa mivoaka ny didi-pitsarana dia tsy niteny za tsy anaiky an'izany aizakoa nisy an'izany tsisy nitabataba ohatra zany misy tamin'ny tantarany Daniel dia nivory zareo dia nanangana ekipa sy gropy dia nanangana pankarta hoe tsy ekena izany tsy zany nataony Daniel fa tena nisokafa ny varavarakely nanandrifany Jerosalema izy dia nivavaka foana toy izy amin'ny foanany azy toy izy amin'ny foanany azy toy izy amin'ny foanany nivavaka satria ny azy ny fiadiny ino tsy basy na tafondro fa ilay fitondran-tena io fitondran-tena ny Daniel io dia azontsika ampiasaina io azontsika ampiasaina rehefa misy olona mankahala antsika amin'ny fivavahantsika tsy hoe ianao zany tena mankahala amin'ny fivavahako mafy be ozy izy Paul zay hoe tenenina mafy zay dia mamaly moramora misy teny zay any amin'ny ohabolana any tsy tadidiko misy an'ilay izy zay fa hoe ny teny malefaka ozy izy matapataolana ampiasain'Andriamanitra io teny malefaka ao anatintsika io ampisehoana ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny fahalementsika no isehoany ny herin'Andriamanitra rehefa milefitra sika dia misy asan'Andriamanitra tsy takatry ny sainany anatin'ilay olona ilay olona zany no miteny antsika mivazavaza be sady vandravandra be sady manao zay ataony rehetrarehetra dia ianao amin'io malefaka kely manazava moramora arak'izay tokony ho izy fotsiny dia fa rehefa avy eo misy impact any anatiny any dia avy eo amin'izay izy tonga saina hoe tena marina ny le rangahy zao mialatsiny nga fa tsy mety le nataoko tamin'iny raha hialatsiny izy fa raha tsy hialatsiny izy misy asan'Andriamanitra ny anatin'ny fony any zay le hoe fiadiana zay misy teny anankiray zay koa hoe mora tahaka ny voromailala ny voromailala ihany koa dia anisan'ny biby zay tena maily foana reny maily mandrakariva ny voromailala ianao tsy nahita voromailala zany ka hoe omenao vary izy to dia mandra-palana iny dia teo izy dia lany izy fa voan'ny traka tsy mbola nahita an'izany tsy fa ny voromailala tsy haiko indray mandeha izy dia jerijery mandinidinika hoaniko sa tsy hoaniko sa dinidiniana mamy ary ve izany sa matsato sa manahona sa tsy fantatro izay eritreretiny fa tsy haiko indray mandeha ohatran'izany ny voromailala maily mandrakariva ito amin'izao tontolo izao na metrahana antsika tsika tsy natao hidaromaroma be eto atao zay ataony devoly mahita faisantsika mila maily mandrakariva ny fitondran-tena antsika ohatrany ahoana zany midaromaroma zany tsy mahalala mihitsy hoe fandriky ty na ino ty na zao ty fa dia mirona amin'izay fironan'ny olona rehetrarehetra zao indray ho ny malaza zany accès banque zany io indray malaza raha te hampiditra mpianatra zao makatsy makaroa ay lasa daholy tsy mihaino mihitsy hoe ahoana ozy ny tompo dia inona ny fitarihan'ny tompo sy ny sisa rehetrarehetra fa dia tena raha le nitsaingoka vary iny zany dia teo dia zao indray hony dia zao indray dia zany koa le retsy fa ny voromailala tena mailo mandrakariva zany fitondran-tena zany tena tiany tompo andehanantsika zany endre taka menarana ozy izy ary mora taka ny voromailala tsy hahita voromailala aherisetra be ohatra ny voromahery zany tsika tsisy voromailala manao an'izany fa ny voromailala mandefitra foana rehefa misy zavatra mandalo dia miala rehefa milamindamina ny zavatra dia tonga eo ihany tsisy voromailala hitanao andeha hanenjika be oy manenjika be le voromailala n'olona ao ambadika fa tandremo dia misy fiadiana ihany koa no men'Andriamanitra antsika ankoatran'izany fitondran-teny zany dia ianao tsika aloha hamaky teny indray manjary Efesianina 10 no jerentsika Efesianina 9 azafady eo amin'ny 9 no anomboka ho vakitsika Efesianina 9 ny 9
farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy ny mpanjakana izao fahamazinana izao dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo anohatra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Amen. Ny miaramila manafika dia tsy hoe andana mividy fitaovana, mividiana basy dia asio lance roquette dia ndana koa mividy tanky sa avion mety aminao. Migy, tsy izany ny miaramila an' Jesosy Kristy. Fa ny miaramila dia omena fitaovam-piadiana. Manina miaramila? Omena antsika daholo ny fitaovana rehetrarehetra. Izay ny mamiaramila antsika. Itsika tsy handeha hitady hoe inona ny atao zany, sady tsika ihany koa tsy tsika ny demerde hoe inona ny fitaovana ho ampiasaina amin'io. Fa itsika dia manana mpitaritafika. Iza mpitaritafika atsika? Jesosy Kristy ny mpitaritafika atsika. Io mpitaritafika atsika io no manome atsika fiadiana. Izy no mamatsy atsika amin'ny fiadiana. Satria manko izao, rehefa fantatry ny devoly hoe ino miaramila, fa mahafantatra ozy ny devoly. Dia ny zavatra tia ny devoly atao, manome fitaovam-piadiana ihany koa izy. Mampatsiaro anahy ilay tantaran'i Davida sy Goliata rehefa andeha hiady Davida dia ozy izy Saoly hoe ito ny fitaovam-piadiana. Tiako misy, dia tiako. Fa ny zavatra nagaga tao anatin'ilay izy, i Saoly nanome an'ilay fitaovam-piadiana tsy samy mitondra an'ilay izy. Fa Davida ny asainy mitondra an'ilay izy. Dia raha ohatra zany Davida ka tsy miaramila mampiasa an'ilay fiadian'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra azy, fa nandray ilay fitaovana izay nomeny Saoly azy. Dia ahoana ny zavatra nitranga? Resy Davida. Mbola teo anatrehan'ny Saoly Davida nanao an'ilay armure, nanao an'ilay casque, nitondra an'ilay sabatra, dia teo ihany izy dia efa nahita problème. Nanatsofoka an'ilay kiraro dia tonga dia atraty amin'ny lohalika ilay boty. Atsofoka indray ilay akanjo, tsy fa atiny soroka an'ilay izy. Ahoana ary izy zany ozy Davida? Tena ohatrany tsy afaka ary mpanjaka, hafahafa be. Fa ahoana ny ataonao hoe fiadiana inge fiadian'Andriamanitra. Andriamanitra no mamatsy anay. Avelao ihany andeha amin'ilay efa mahazatra ao izy Davida. Dia tahaka izay ihany koa isika dia efa nomen'Andriamanitra fiadiana. Nomen'Andriamanitra antsika ny finoana ho ampinga. Nomen'Andriamanitra antsika ny tenin'Andriamanitra ho sabatra, hoe tsika andresena ny fahavalontsika. Amin'ny vanim-potoana zany tsika maka zavatra ivelany, ny zavatra izay omen'Andriamanitra antsika, dia mampiasa fitaovana tsy mifanaraka amin'ny ilan'Andriamanitra antsika isika. Amin'ny lalàna ny fiadiana, tsisy an'izany hoe afaka mampiasa izay tiana ampiasaina zany ny fahavalo, fa misy ny atao hoe lalàna ny ady. Raha olona tsy manana tanky nefa ampiasana tanky, tsy mety zany. Raha olona tsy manana bomba ampiasana bomba, dia tsy mety zany. Tsy afaka manao izay tiana atao zany, ka izay nge manana migy dia hoe ampiasainay nenay, tsy afaka manao an'izany. Fa misy ny lalàna ny ady. Dia tahaka izay ihany koa isika rehefa miady, tsy afaka mampiasa izay tiana ampiasaina rehetrarehetra hoe amin'izao nge ka mila an'izany positivisme zany. Tsy mety fiainan'io raha ohatra izany. Mila manao développement personnel kely, tsy ho tafavoaka. Tsy izany ny fiadiana nomen'Andriamanitra antsika. Tsisy an'izany hoe ka mila fikafika kely ange zay ho mety dossier io e. Tsy izany ny fiadiana nomen'Andriamanitra antsika. Raha te ho tafavoaka ange dia tena tsy maintsy mba ohatran'izay, mitady lalana kely ohatran'izay. Tsy izany ny fiadiana nomen'Andriamanitra antsika. Fa ny fiadiana nomen'Andriamanitra antsika dia mandeha amin'ny fahamarinana foana, mandeha amin'ny lalana tokony ho izy foana,
amin'ny fotoantsika mivily lalana dia fa resy izay tsika. Araka ilay nresantsika teo hoe ny olona rehefa manomboka mandeha amin'ny fahotana dia ahoana izy izay? Resy izy izay. Rehefa tsy mandeha amin'ny lalana izay nasain'Andriamanitra andehanana izy dia fa resy izay. Rehefa tsy miady fa manaraka amin'ny bokiny fotsiny izay lazain'ny fahavalo dia resy izay. Fa isika tena natao hijoro foana, natao hiady foana, mandrakarivo. Dia nomen'Andriamanitra antsika ny finoana, nomen'Andriamanitra antsika ny tenin'Andriamanitra ho sabatra fanahy. Be dia be ao amin'ny Efesianina io, misy an'izany kiraro favononam-panahy zany, misy an'izany rariny fiarovan-tratra, sikina, famarinana, be dia be. Azontsika jerena ireo rehefa any an-trano any, ireo mila ampiasaintsika. Hoentsika mandresy. Ireo fitaovana izay efa nomena ilay izy. Fa tsy hoe zavatra mbola trandrahana hoe aizany ray ahitana an'izany. Dia atao ahoana izany? Hoy izy tsika teo hoe tsy isika no mitady an'izany fa omena tsika ireo. Rehefa miaramila tsika dia ekipena fitaovana, omena an'ireo zavatra ireo. Fa maninona tsika hoy izy ny resakitsika teo no asaina miady. Mba hahatonga antsika tsy ho zaza mianta be fotsiny. Ny zaza rehefa ampiataina dia maninona? Mahaditra. Misy tsy mahafantatra ve izany? Ny zaza rehefa ampiataina dia mahaditra. Dia rehefa miatrika fiainana avy eo dia lasa tsy tafavoaka amin'ny fiainana satria zatra nampiataina foana. Vao misy anana kely dia miferinaina be, maninona? Satria tsy voataiza araka ny tokony ho izy. Isika dia tsy natao zaza ohatran'izany, fa natao zaza ampifaly an'ilay niantso antsika isika. Isika dia olona manana tanjona, manana antom-pisiny, fa tsy hoe mivonjena fotsiny dia izay. Ny antom-pisitsika dia ampifaly an'ilay niantso antsika. Androantsika raha amarana an'izao afatra izao dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe isika dia miaramila manao izay hahafaly an'ilay niantso antsika. Ny ahafahantsika manao izay hahafaly an'ilay niantso antsika dia manomboka amin'ny fitondran-tena antsika hozy izy tsika. Ny fitondran-tena antsika no fitaovam-piadiana voalohany hoentintsika miady. Rehefa mailo tsara tsika, tahaka menarana, iendry tsara tahaka menarana, mamora tahaka ny voromailala, mampiasa ny fitaovana ny mpiadiana izay nomen'Andriamanitra rehetra, dia izany zavatra izany no mahatonga antsika ahafahatra amin'ny andro mahory. Fa rehefa tsy mampiasa an'izany tsika dia rehefa tonga ny andro mahory dia korotana. Olaola ahoana moa? Manina alon-drano moa? Atopatopa ny alon-drano. Maherikely androany dia reraka indray. Maherikely na dia tampotampoka eo kivy indray. Fananinina ohatrany tsy miady mihitsy. Zay no olana. Rehefa tsy miady dia indraindray mahery dia tampotampoka eo. Dia ilay fahasoavana mihazona dia rehefa avy eo tsy ararotana ilay fahasoavana dia miletika indray. Jesosy no atao izao ahy. Dia izy amin'io tsy mandray andraikitra mihitsy dia miletika indray. Fahasoavan'Andriamanitra aminato izao ahy. Dia avy eo amin'izay rehefa mandeha dia ketraka indray. Fa naninona ka ianao nge tsy miady fa raha miady tsika dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra, hoy izy ny tenin'ny Paoly hoe ny fahasoavan'Andriamanitra hozy izy, ny ara-ny asa tampoka hozy izy. Dia nataontsika tena ho miaramila hahafaly an'ilay niantso antsika. Ndahorintsika hitsangana dia hivavaka dia resaka mitompontsika amin'izay teny nomena antsika. Tsy dia lava ny afatra fa mino fa manana nambara taminao ny tompo dia miresaha amin'ny arak'izay zavatra nolazainy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.